manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Miarabantsika manakafy tompoko ary manonona ny fiadanana, fahasoavana, ny fitahin'Andriamanitra amintsika tsiraray avy manaraka hatrany ity fandarana ity, na aty ambanivohitra ity ianao manaraka izao fandarana izao, na eto Antananarivo amin'ny faritra maro samihafa, na ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook na YouTube, antsika izay te-pitan-dranomasina ity na izay na toerana misy anao teny amin'ny fitoriana filazantsara moa dia nilanila tany tsakana, satria ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toerana izay toriana ny filazantsara ity, satria tsapana eto ny fanatrehan'Andriamanitra, ary eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy vahaolana, misy fahagagana. Andriamanitra rehefa manatrika amin'ny toerana anankiray dia misy zavatra ho ataony izay, mihetsika ny herin'Andriamanitra tahaka ny rehefa nipitan'ny ranomasina mena zanak'Israely teo mifanatrehan'ny tompo, dia rehefa nandeha tamin'ny finoana i Mosesy dia nizara roa ny ranomasina, satria izay le herin'ny fanatrehan'ny tompo manetsika ny herin'Andriamanitra. Ka eto amin'ity toerana ity dia misy fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Eto dia misy osotry ny fanasitranana, osotry ny fahagagana, osotry ny fitahin'Andriamanitra, osotry ny fifaliana. Tsy fifaliana ivelambelany fotsiny, fatrany amin'ny ara-pananao any dia mahatsapa fifaliana, ary dia hiampitany aminao zany herin'Andriamanitra izany ho tonga ny aminao, miangatana aminao fotsiny dia hoe toy izay manaraka an'izao fandarana izao hatramin'ny farany naiza misy aminao dia afaka ho tonga aminao amin'izao fotoana izao zany fanatrehan'Andriamanitra sy fihetsehany herin'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany izany. Miarabanao pasteur Tofo. Miaraba ny mpiaino, miaraba mpijery sy ny pasteur Alvarez. Andray vavakarsika amin'izao fotoana izao mitraka an'ity fotoana ity ampiratana tompo raha eo dia sotra ny amin'ny fanatrehanao masina eto amin'ity toerana ity, ary ahitsio eto indray ny herinao, le herinao izay mitondra fanasitranana, mitondra fahagagana, araka ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko. Eo amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia afaka ho tonga amin'izany toerana izany ny herin'Andriamanitra. Za tompo dia manambara amin'izao fotoana izao ary mino fa tonga any amin'ny tokantrano tsiraray avy ny herinao amin'izao fotoana izao ny fanatrehan'Andriamanitra izay enina mivatravatra eto mahery vaika eto amin'ity toerana ity dia ho tonga any tokantrano any, ary misy zavatra mitranga ny an-trano any amin'izao fotoana izao. Ny marary dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, mety mpivarotra manaraka an'ity fandarana ity tompo amin'izao fotoana izao, ary ao anatina fasarana tsaina mafy izy hoe inona ny vahaolana ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao dia isy zavatra hitranga, isy vahaolana, isy fihetsehany herin'Andriamanitra amin'ny toeram-piasana izay ndraisan'izao raha lasana bavy izao ity fandarana ity, ary raha marary amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao dia ny onction de guérison, ny osotry ny fanasitranana dia hiampita amin'ny alalan'izao fandarana izao, izao vavaka izao, dia ho tonga ny aminao izay anatin'ny tsy fahasalamana amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana, miazava, sitrana amin'ny aretinao ianao. Tompo, mangataka ny fitarian'ny fanahy masina ny amin'izao fianarana ato amin'ny Samoela voalohany toko favita amin'ny folony amin'ny Davida sy Goliata izao sokafo indray ny masom-pananay, sokafo indray ny fonay, atsapa famelombelomana izay tompo, atsapa fahasoavana, fitahina, fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao. Sotra Jesosy eo, amen. Lasika pasteur aza Samoela voalohany toko favita amin'ny folo fanambara atao anaty vavaka, ary ny amin'ny hoe Goliata sy Davida moa zany no lohateny. Vakiko ary ny teny dia afaka manaraka tsara ianao. Ary ny Filistina namorony miaramilany hiady ka tavavory tao soko any Joda,
ary izy nitoby teo an'elalelan'ny soko sy azeka dia tao afesa tamima. Ary Saoly sy ny lehilahy amin'Israely dia tafavoroka nitoby tamin'ny loasa ela ary nilahatra iady tamin'ny Filistina. Ary ny Filistina dia teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary ny Israely kosa teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary ny loasa no elanelany. Ary nisy lehilahy iray mpiantsiady nivoaka avy teny amin'ny tobon'ny Filistina, Goliata avy any Gata no anarany, 9 kilo sy 2 anjeny alavany, ary nisatroka fiarovan-doso varana izy ary ny akanjo fiarovan-tratra, ka nilanjany ny akanjo fiarovan-tratra dia 5,000 sekely, ary nanao fiarovan-dranjo varana tamin'ny tongony izy, ary lefipo varana teo an-damosiny. Ary ny abe anjarandefony dia tahaka ny voditenin'ny mpanenina, ary ny lela lefony dia vy lanjajekely 900, ary nisy nitondra ny ampingelehibe nandeha teo anolohany. Ary ny janony izy dia niantso ny miaramila n'Israely ka nanao taminy hoe: nahoana ianareo no mivoaka ilahatra iady? Tsy Filistina Vahao, ary ianareo kosa mpanompo ny Saoly. Mifidiana ny lehilahy ray nareo, areoko izy nety idiny ety amiko. Raha tahiny marisy ahy izy ka mahafaty ahy dia ho mpanomponareo zahay, fa raha resy kosa izy ka matoko dia ho mpanomponay ianareo hanompo anay. Ary le Filistina: zao fa niaiky miaramila n'Israely androany, amoy lehilahy ray aho iady amiko. Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany teny le Filistina izany dia nivadi-po izy ka raiky tahotra loatra. Ary Davida dia zanak'ilay Efratita avy any Betlehema Joda, atao hoe Jese, zay nanana zanaka valo amin'ny rahalahy. Ary Jese dia efa zokiolona sy antom-panahy tamin'ny andron'ny Saoly, ary ny zokony telolahy tamin'ny zanaka Jese lasa nanaraka ny Saoly nakany any tafika, ary nanarany zanany telolahy lasa nakany an-tafika dia Eliaba, lay Matosy, Abinadaba, lay Eva, ary Sama ny fahatelo, ary Davida ny fahalalahy. Ary izy telolahy zokony lasa nanaraka ny Saoly. Fa Davida kosa nivoivoy avy tany amin'ny Saoly hiandry ny ondrondrainy any a Betlehema. Ary ilay Filistina nanantona maraitsy hariva ka niseho 70 andro. Ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany: eto ty lango herany fahaty sy reto mofo 10 reto ho any amin'ny rahalahinao, ka dia atery faingana ho any atoby ho any amin'ny rahalahinao. Ary reto ho any amin'ny feharivony reto fromage didiny 10 reto dia izahoana tsara ihany rahalahinao na manahoana, ary itondray zay afataraky ny toeny aho. Ary Saoly sy izy telolahy mba amin'ny lehilahy rehetra amin'Israely dia teo amin'ny loasa ela niady tamin'ny Filistina. Dia nifomaraina koa Davida ka namela ny ondriny ho tandreman'olona, ary nakanetana izy ka lasa nandeha araka nandediny Jese azy. Ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy, ary ny tokony miaramila zay fa hivoaka ilahatra dia nanakora iady tamin'izay, fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra iady ka nifanatrika ny miaramila. Ary Davida namela ny entany teo amin'ny tanany mpiambon'entana, dia niazakazaka nakeny amin'ny laharan'ny miaramila, ary tonga ka nanontany ny amin'izay toetry ny rahalahiny. Ary mbola nresaka taminy izy, indro tamy niakatra avy teo amin'ny laharan'ny miaramila Filistina ilay mpiantsiady, lehilahy Filistina avy any Gata, Goliata ny anarany, ary niteny tahaka ny teo aloha izy ka reny Davida. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandosotra azy fa natahotra indrindra izy. Ary io ny lehilahy tamin'ny Israely: efa hitanareo va io lehilahy miakatra io? Iaika ny Israely ny karany, ka zay lehilahy mahafaty io dia ataon'ny mpanjaka manan-karembe vava, ary dia omeny koa ny zanany vavy ho vadiny, sady tsy ampandoavi-ketra amin'ny Israely ny tarana drainy. Ary io Davida tamin'ny olona teo anilana: ahoana sy ahoana ankenao atao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistina ka mahafatondro mason'ny Israely? Fa zinona moa io Filistina tsy mifora io dia iaika amin'ny miaramila an'Andriamanitra velona. Ary ny olona namaly hoe izany ka izany no atao amin'izay lehilahy mahafaty azy. Ary Eliaba zokony nandre azy niteny tamin'ny olona, dia nirehitra tamin'ny Davida amin'ny fahatezerany ka hoy izy: nahoana ianao midiny aty? Ary amin'izy moa no namelanao reny ondro vitsy reny any anefitra? Fantatro ny avonavonao sy ny faratsy ny fonao fa izany ady no edinanao ety. Ary io Davida: moa maninona azo zao? Mba miteny aka nahoana moa?
ary niala teo amin'ny teo aminy akany amin'ny sasany koa izy ka dia nytentahakany teo ary ny olona namaly azy tahakany teo ihany ray ary no nyreniny olona ny tena zay nataony davida dia nambarany tamin'ny Saoly ka dia naniraka nahaka azy izy ary hoy davida tamin'ny Saoly aoka tsy hoketraka amin'le io ny fon'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io Filistina io fa io Saoly tamin'ny davida tsy toanao ny andeha hiady amin'io Filistina io satria mbola zazy ianao fa izy efa piady atr'izay ny ainana fa io davida tamin'ny Saoly ny mpanomponao ny andry ny ondrondrainy ary nisy liona lasibera tonga teo ka nalaza ny zanak'ondry teo amin'ny ondry dia nanentsika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambava n'ilay zanak'ondry ary no ny andramatra izy dia no azongo tamin'ny sominy ka nasiko ka matoko ny liona sy ny bera samy efa novonomy mpanomponao ary io Filistina tsy mifory io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy ary io koa davida Jehova zay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera izy namonjy ahy amin'ny tanan'ny Filistina io dia hoy Saoly tamin'ny davida mandehana ary ombanao ane Jehova ary Saoly nampiakanjo an'i davida sy ny akanjo fediny ary nanisy fiarovan-dovarana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovatratra ary davida nameny sabany tamin'ny akanjo fediny dia nanandrana nandeha fa tsy mbola nahazatra azy zany dia hoy izy tamin'ny Saoly tsy afa mandeha amin'reto aho fa tsy mbola nahazatra ahy ary dia nasorony davida izany dia nitondra ny teny tanana izy sady nifidy vato-kolonjy 5 tao amin'ny losandrika ka nataony tao anaty kitapo fitondrany mpiandrondry zay teny aminy ary ny atsamitadiny koa teny tanana dia nanatona le Filistina izy ary le Filistina nandrosona nanatona any davida sady teo alohany le lehilahy mitondra ny ampinge lehibe ary no nijerijery any davida le Filistina ka nahita azy dia nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volo ny tsara tare fa hoy le Filistina tamin'ny davida alika angako natony ny lahy amin'ny tena ary nanozona any davida tamin'ireo andriamanina le Filistina sady nanao tamin'ny davida hoe avy aty amiko dia meko mivory manidina sy mibibidiny nofony lahy fa io kosa davida tamin'le Filistina ianao manatonay amin'ny sabatra sy ny lefina ary lefipoy fiza kosa manatona anao amin'ny anarana Jehova tompo maro Andriamanitra miaramila an'Israely zay efa noekainao anio nanolorany Jehova anao amin'ny tanako ary amelanao ka napaka ny lohanao dia meko mivory manidina sy mibibidia ny fatiny miaramila ny Filistina anio mba ho fantatra ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely ary ho fantatra zao fiangonana rehetra zao fa tsy sabatra sy lefina no amin'izany Jehova fa ny Jehova ny ady ary anolotra anareo eo an-tananay izy ary no niainga le Filistina ka nanantona hitsena ny Davida dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka eo amin'ny laharany miaramila hitsena le Filistina ary natsofoko Davida tao kitapo ny tanany ka nakavato tao izy ka dia nalefany tamin'ny atsamitady ka nahavola Filistina tamin'ny andriny ary niletika tamin'ny andriny ny vato ka potraka ny akohaka tamin'ny tany izy toy izany no nandresen'i Davida le Filistina tamin'ny vatony atsamitady fa namely le Filistina izy ka nafaty azy ary tsy nisabatra teny an-tanan'i Davida dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina dia nalay ny sabatra le io ka notsoahany tamin'ny tranony dia namonono azy sy nanapahany lohany ary no nita amin'ny Filistina fa maty le lehilahy maheriny dia vaky nandositra izy ary ny lehilahy amin'ny Israely sy ny Joda dia nitsangana ka nanakora sy nanentsika amin'ny Filistina hatrany akaiky ny Gay sy ny vavadiny Ekrona zay voa tamin'ny Filistina dia niapatrapatra teny amin'ny lalana makany Seraima ary hatrany Gata ka hatrany Ekrona ary ny zanak'Israely niverina avy nanentsika mafy ny Filistina ka namabo ny tobony koa ary ny lohan'ilay Filistina dia niraisin'ny Davida ka nentiny tany Jerosalema fa ny fiadiny napetrany tao amin'ny lainy pasteur manangana fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo zay moa no loha hevitra ty fandarantsika ity pasteur zany hoe ny zavatra rehetra zay matorotorona mipetrapetraka na tsy mandeha amin'ny geloniny dia azo atao tsara ny manangana azy izany vaky teny zany ry havana dia vaky teny efa diso aitsika loatra satria fony mbola nanatra sekoly alata tamin'izany fotoana zany dia efa nampianarin'ireo mpiandraikitra ankizy madinika tany ampianarana zany tenin'Andriamanitra zany nisy andalatsoratra masina na verset 4:50 izy teo pasteur zany raha mbola tsy tapitra le toko 7:10 fa mbola misy sisa tavela eo lavalava le izy kanefa dia hitako hoe nahazo tsirony mihitsy teo mpamakinan'le
le izy pasteur Alvarez ety ampiandohana dia tia pahery anao sady ho anao zay mijery sy manaraka an'ity fandaranyity hoe misy ny ady pasteur fa tsy misy ady tsy airesena zany, tsy misy olana tsy ahitamba olana zany, tsy misy an'izany hoe zavatra zay no heverinao hoe ngeza sy goavana ka tsy enjery zany, fa io a dia amin'ny antson'ilay fitenenana fahiny manao hoe mitoetsaina ihany no mitondra an'io satria ny antony pasteur dia ity ny olona anankiray tompoko dia tsy afaka mandresy zay no heveriny falehibe noho izy, tsy afaka hiady amin'izay no heveriny fa andresy azy sahady. Dikan'izay dia zao ny fandresena pasteur Alvarez dia ao an-tsain'ny olona anankiray ny fandresena. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra zay mifantatsika tsara manao hoe ny fitahiana dia ao amin'ny lohan'ny marina. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na dia converti aza pasteur dia possible mety ho resy, possible mety tsy ho tahian'Andriamanitra mihitsy raha tsy manaiky an'izany ny fotom-pisainan'ilay olona. Ao anatin'ny sain'ny olona anankiray, ao anatin'ny lohan'ny olona anankiray ao no mitondra ny fitahian'Andriamanitra sy mandrefy ny fiainany eo amin'ny ity azakazaka amin'ny fanompona an'Andriamanitra ity. Tantaran'i Davida sy Goliata ny resaka eto. Fantatsika tsara ny zava-nitranga teto hoe ireto Filistina ireto na ny Palestina moa ny fahafantarantsika azy amin'izao fotoana izao dia reo zany dia fahavalon'ny ireto zanak'Israely reto hatramin'izay ka hatramin'izao, zany hoe dia gidagidra lava foana hatramin'izay ka hatramin'izao zany ny zavatra misy izany. Ary teto amin'ity Samoela voalohany toko fafito ambin'ny folo ity dia ilay Filistina mihitsy no niantsy ady tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, niantsy ady izy ireo. Ary ty ady eto ty pasteur Alvarez no sedra voalohany ho an'ny Davida tao aorinany nanosorana azy ho mpanjaka. Io zany ny sedra voalohany tao aorinany nanosorana azy. Dia rehefa niseho teo Goliata nandritra ny 70 andro dia isaky ny miseho izy dia miantsy ady foana hoe amoay lehilahy anankiray hoe ady amiko. Raha toa ka maharesy anay izy dia andevonareo zany ny Filistina, fa raha toa kosa ka resina izy dia andevonay izy zanak'Israely hamoay lehilahy anankiray ady amiko. Raha ny marina moa izy moa no tokony ady aminy, fa i Saoly ny tokony miady aminy teo, fa i Saoly mbola mpanjaka teo fitondrana tamin'izany fotoana zany. Fa saingy izao ozy izy eo amin'ny le nivakinao teo eo amin'ny andininy averitry vakina kely izy hoe eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo hoe ary rehefa reny Saoly sy ny Israely zany teny Filistina zany dia nivady-po izy ka raiky tahotra loatra. Voana eno an'ilay tenin'ny Goliata i Saoly sy ny zanak'Israely miaramila teo zany dia nivady-po izy ny tenin'Andriamanitra dia raiky tahotra. Andeha ho jerena hoe fananino ny Saoly sy ny zanak'Israely teto ny raiky tahotra. Dia raha mandinika tsara tsika ny tantara dia i Saoly na dia mpanjaka azy dia nilany ny fanan'Andriamanitra, nilany le fomban'Andriamanitra. Ny olona anankiray tsy matahotra mantsy pasteur Alvarez dia ny olona itenenan'Andriamanitra manao hoe aza matahotra fa momba anao zany hoe misy fomban'Andriamanitra, misy tanan'Andriamanitra zany. Ny olona anankiray, ny mpanompon'Andriamanitra anankiray matoa izy tsy tafalatsaka ao anatin'izay tahotra izay. Ka i Saoly mpanjaka teto efa tsy nitenenan'Andriamanitra tsony, efa tsy naharehan'le feo tsony hoe aza matahotra fa momba anao tsisy Andriamanitra niteny azy an'izany tsony, fa fanaratsy nefa niditra tao anatiny noho ny fandikany ny tenin'Andriamanitra. Ary dia ny olona rehetra zay nitakosona tamin'ny teo, ny olona zay nifikitra tamin'ny Saoly teo dia raiky tahotra tahaka azy ihany koa. Lasa nanana an'le fanantahotra dina ny zavatra azo natao tsoka nandositra, tsoka nandositra. Zay le izy raha lasana bavy malala. Ary zany anie no ampaherezanantsika foana hoe any amin'ny Jaona voalohany toko 4 kamy zay pasteur manao hoe ny fomba entina mandresy ny tahotra
dia ny fitiavana tanteraka ozy nentina mandresy ny tahotra zany hoe ny olona zany rehefa manana fitiavana ao anatiny mbola ao anatiny andriamanitra le fitiavana dia miala le tahotra fa ny olona anankiray zany rehefa miala ao anatiny le fitiavan'andriamanitra zay dia lasa fieny tahotra ao anatin'le olona ary zay ny olana tamin'ny Saoly teto zany hoe niala tao anatiny mihitsy andriamanitra le fitiavana niongotra tao anatiny tafasaraka taminy vokatra ny fantikany didin'andriamanitra vokatra ny fanompo-tsampiny vokatra ny fifandraisany tamin'ireo malekita reo dia lasa tsy nomba azy tsony andriamanitra zany ry abana nytandremana hoe raha mbola momba anao andriamanitra raha mbola ao aminao ny fanahy masina raha mbola ao amintsika tanan'andriamanitra dia mila tazomy zany tanan'andriamanitra zany fa zavatra faran'zay raty zany hoe nisy olona anankiray nisy mpanompon'andriamanitra anankiray zany ny elan'ny tanan'andriamanitra ny elan'ny fomban'andriamanitra anao zavatra nefany a tsy havitana inona ninona tsony zay anankiray zay zavatra misy manaraka eto dia horesantsika eto ny tantaran'i Davida taorian'ny nanosoranan'i Davida ozy aho teo dia ity no setra voalohany hitestena n'ilay ositra tao anatin'i Davida eo mantsy pasteur ny amatarana ny olona anankiray mpandresy ao anatina ady anankiray tompoko no amatarana anao fa mpandresy ianao raha ao anatin'ny ady anankiray ny olona anankiray no milentika tsy mpandresy izy zay no anarany fa ny ady no amatarana anao lay teniny soratra masina manao hoe fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alala lay tiatsika amin'ny alala lay tiatsika efa no azavaintsika teto fa izay maharesy no mandova ny fanjakan'andriamanitra izay maharesy no mandova ao amin'ny paradisan'andriamanitra izay maharesy no ataon'andriamanitra ho andry eo amin'ny tempolony ka teto zavatra nitranga teto dia rehefa voaositra mpanjaka i Davida dia mbola nanjaka Saoly tamin'ny fotoana io dia ny raha andrainy izy nakany amin'ny ady tany hoe ndana jereo ny rahalahinao safoy ny rahalahinao miaraka amin'ny Saoly any satria mpiara-miasa amin'ny Saoly moa zany reto namany telo rahalahy reto hoe Eliaba Aminadaba dia Isama na Isama izy telo mirahalahy reo zany no mpiara-miasa tamin'ny Saoly tao dia nandeha tany Davida nitondra lango dia nitondra mofokely anankifolo mety hoe mofotopaina anankifolo agamba na hoe lango zany mety tsy karazana ohatrany hoe hanikotrana angamba zany fahitako zany pasteur le lango dia nasain'ny ninona izy ny papany anatitra an'ireo i Davida eo zany pasteur dia misy lesona anankiray ngezabe hoe ny ray ny ray aman-dreny zany dia tsy mba mahafoy zanaka zany mihitsy fa na dia any an-tanina ady aza le zanaka na mandeha lavitra zany koatra hoe misy zanaka lasa any ampitany ranomasina na mandeha any amin'ny faritany eny fa na dia mianatra any am-pianarana azy dia lay fony ray niteraka zany le ray aman-dreny zany dia mahatsiaro foana malahelo an'le zanaka foana ary dia teo dia ozy izy le ray ny manao hoe ndana mba atero an'ny rahalahinao reto sakafo reto dia nalon'le rainy mihitsy tsisy mpiandro tao le ondriny toy zay le zanany telo mirahalahy no adino dia lasa ny safo an'le zanaka telo latany Davida tamin'izay fotoana zay mba tian'le rainy zany hoe atsapan'lay hoe manahoana ny fahasalaman'le zanako any zay satria misy alahelo loatra ao anatiny tahaka zany raha lasa nabavy tanora tsika akizy ny fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanaka anankiray raha ohatra sanatria an'izany maditra manao ditra maro samihafa dia malahelo ny ray aman-dreny tena marary ny fony ray aman-dreny ary mahatonga ny ray aman-dreny tena hoe amin'izao vanim-potoana zao ohatrany hoe be deabe ny ray aman-dreny maty tsy ara-potoana lasa lohan'ny fotoana loatra zany dia tsy tia moka vavy izy pasteur fa tratrany areti-po amin'le hoe ditran-jaza amin'le ditran'le tanora amin'izao vanim-potoana zao dia zay ny mahatonga le ray aman-dreny ohatrany hoe lasa mahazo aretina tsy fidiny amin'izao fotoana zao satria le ray niteraka na reny niteraka zany dia tian'le zanaka foana za mahatonga amin'ny bokin'ny oabolan'ny Toko folo manao hoe ny zanaka endro ozy mahafaly ny rainy fa ny zanaka dala kosa dia mampahoro ny reniny ka anisan'ny fitiavana tao amin'ny jese rainy Davida le hoe naniraka ny Davida hoe mandehana jereo ny rahalahinao ary jereo tsara pasteur fa misy endriky ny filazantsara sady le izy endriky ny filazantsara zany hoe tandindona taty amin'ny testamenta vaovao taty raha ny marina dia ny razam-ben'i Jesosy Kristy tompo dia taty amin'ny Jese sy Davida ary ny famonjena dia nivoaka avy tao amin'ny fokony Davida tao ary za mahatonga amin'ny Baiboly ny teny manao hoe ny avy amin'ny jiosy ozy ny famonjena avy amin'ny jiosy ny famonjena raha raisitsika le izy dia hoe
I davida dia endrika anankiray isehon'i jesosy kristy tompo ary i jesia dia rain' jesosy kristy tompo tsy ho apetrakantsika angamba hoe andriamanitra fa misy endrikendrika ohatran'izay zany izy zany hoe naniraka zany jesea dia i davida la iraka dia inona nataony davida hamonjy ny rahalahany hamonjy ny mpiray tandrazana aminy hamonjy ny zanak'israely ray manontolo tamin'izany vanim-potoana zany dia nanolo tena davida ary rehefa nanolo tena davida inona ny zavatra antranga ozy ianao dia reo tsara ny zavatra antranga vao nahitany davida i eliaba sy sama ary aminadaba dia tezitra inona nalianao aty hitanao le mpiray foko amin'ny ihany nytezitra taminy ilay mpiray fiavinany aminy nytezitra taminy inona nataonao aty fantatro ny avinaviny fonao fantatro ny aratsiny nytoetranao iza zao ny miandrondro ihany dia nanomboka nankala azy tsara tahaka ny nankahalany jiosany jesosy kristy tompo dia zay nahazo any davida ny rahalany ray tapo aminy ihany no nankala azy kanefa paster tsy niainjy feoan'ny rahalany ihany izy fa nitao an-tsainy davida rehefa nitranga avy any goliata dia ozy izy davida manao hoe ahoana sy ahoana tsara angeny atao amin'ity lehilahy zay ty lehilahy miantsy ady ty fa zinona moa lehilahy tsy mifora io ny aikany miaramila an'andriamanitra velona tao am-pony davida zany dia nanana le toetsainy kristy mihitsy hoe hamonjy ny mpiray tandrazana amiko hamonjy ny fianakaviako hamonjy zay olona eto androany aloha dia davida tsy niaino zay tenin'ny rahalany any satria nisy zavatra napetrak'andriamanitra tao anatiny zay le tena fitiavana tsisy manana fitiavana lehibe noho zao dia ny manolotra ny eny amontsy sakaiza zao natoko fa 10 dia zao rosy davida paster rehefa nyrosy davida dia zao nyto an-tsainy davida hoe tsy maintsy matiko androany tsy maintsy resy ny fahavala androany natolo ny tenany tsy ho tompo tsy hoany manokana tsy dia any amin'le hoe azo ny vadiny azo ny zanaka vaviny saoly loatra tsy any amin'le tsy mandohetra loatra tsy zay ny tena zavatra lehibe fa davida nalala tsara mihitsy fa niositra tao anatiny paster afaka ny atafitana azy eo amin'ny fiainana fantany zany niositra ao anatiny atafavoaka azy amin'ny fiainany ka tsy any amin'le mandohetra loatra na hoe azo vehivavy tsara tare za mihiny paster fa tanora manana ny maizy azy davida be lehibe ny tovavy ohatrany hoe tena tia ho vadiny davida tamin'izany fotoana zany mba tsy resantsika zavatra hafa fa tsy am'izay loatra ny le izy fa ilay hoe voninahitr'andriamanitra lay voninahitr'andriamanitra teo amin'ny zanak'israely lay voninahitr'andriamanitra teo amin'ny taranaka joda ray manontolo dia zao noroso davida ary rehefa niroso davida pasteur albaresy dia ny zavatra hitany dia zao tsy nahitany abeany goliaty izy davida tsy nanontany teto hoe firy-metatra tsara hoe ny alavany ahoana sy ahoana nge fa firy-metatra tsara ny alavany 3 metatra sy firin-je moa izy teo oale retsy ngezabe tsy zany ny fanontaniany davida fa ny fanontaniany dia hoe ahoana sy ahoana ngeny atao amin'io lehilahy tsy mifora io ny miaiky ny miaramila an'andriamanitra velona fiza moa io no iaiky ny miaramila an'andriamanitra velona jereo tsara fa ny zavatra nasogadiny davida dia ny anaran'andriamanitra hoe anaran'andriamanitra velona ny sogadina ny anarana fa takona mihitsy le maha goliata ny goliata tsy tazana mihitsy goliata zany ary tsy lantany hoe iza ny anarany goliata ny anarany ay tena marina fa nanazavy saoly ozy saoly manao hoe ary efa nazavany saoly ny tombona fa tsy azo raisina piady hatram'izay izy ianao zao so ianao mbola zaza dia jereo koa le izy paster raha mandinika ianao lay fomba fitafiny goliata teo tsisy fomba hidiran'ny vatona tsy mitady tsony teny lohany lamosiny nanjo tena tsisy ninina azo ny adversairany atao zany raha ity goliata ity zany satria sady mahay miady izy no ary fomba ny fitaovam-piadiny no fiainy fiarovany vatanymbola misy mpitondra-pinga koa lohany mbola misy mpitondra-pinga ary tsy mpitondra-pinga kely fa apinga lehibe ozy ny soratra masina dia davida tsy nanontany an'izany mihitsy davida hoe ahoana tsara aiza ny inavy ny fitaovam-piadiny tsy ny raharaha zay momba ny goliata izy takona ny maha goliata ny goliata fa ny zavatra tao anatin'ny davida dia ozy izy manao hoe izy io no miaiky ny miaramila an'andriamanitra velona anio no anolorany jehovah anio amin'ny tanako fa nyroso izy paster albaresy roso izy za le paster tena ampahirezana ny mpiaino sy ny mpijery hoe tsika rehefa miatrika toe zavatra anankiray sarotra tsy tokony hoe lozana manady ady hoe ahoana tsara ny abean'le problème dia ahoana sy ahoanany dia varina mihirahira n'le problème eo dia lasa mavita tononkira amin'le problème hoe tena hitako ny tselatra reko ny kotroka sy ny maro samihafa dia lasa mavita tononkira mampitomany ao fa takona le voninahitr'andriamanitra dia lasa misongadina be goliata fa tsy zay le izy paster fa hoe
andriamanitra no tokony ho hita ary zareo tsara fa davida rehefa nroso tsy nahita ny abeany goliata fa ny abean'andriamanitra no hitana io foana ny zavatra tokony ho hitantsika hoe andriamanitra ny lanitra ny seza fiantiana ny tany ny fitoeratongony goliata zany ny zavatra 4 metre 5 metre raha be indrindra 6 metre raha be indrindra fa andriamanitra ny lanitra sy ny tany lanitra seza fiantiana ny tany ny fitoeratongony aiza ho aiza amin'io ny refony goliata tonga de fantatra davida hoe azo atao tsara ny mandresana io tonga de azo atao ny mandresana io zany hoe ny olana zany na ny problema eo antsika tsy io ny problema tsy ny olana ny olana fa ny fomba fijeritsika an'andriamanitra sy ny fomba fijeritsika ny adverserantsika na ny problema eo alohantsika raha voalehibe asika ny olana eo amin'ny fiainantsika de manompo angoza be eo fa raha ohatra io zany pastera ka mahita amin'ny fahalebezan'andriamanitra ianao dia ozy ny irany rija manao hoe za kely ozy fa ny andriamanitra ngoza be de tsy mahita afa-tsy ny abean'andriamanitra ianao rehefa ny abean'andriamanitra no hitanao tonga de resy io a pasteur Alvarez vao miteny moa zany hoe davida sy goliata pastera dia malala zay daholo ny olona rehetrarehetra na ny international na ny amin'ny sehatra ny fanatanjahantena na ny amin'ny sehatra maro samihafa zany vao miteny hoe davida sy goliata de tonga de fantatra zavatra tiana ambaran'izany hoe lehibe sy kely tena lehibe sy kely satria ny davida moa zany de mbola voatovolahy eo amin'ny fita amby folo taona eo davida tamin'ny fotoana io ary mirefy any amin'ny 1 metre 60 anoany raha be indrindra de goliata moa zany araka zay teny zay hoe de efa enina kio ny alavany zany hoe kio ray mety any amin'ny 1 metre any manodidididina 6 metre anoany zany ny alavan'ny goliata de etretina hoe jery vela moa zany da ny spectateur moa zany araka ny voalaza teo hoe ry amin'ny tendrombohitra ilany ny israely ry amin'ny tendrombohitra ilany ny Filistina ary loha samy manelanelana andro zareo de goliata nefa tonga ery ambany ery goliata sy le mpitondra fediny fa davida kosa raha jerena avy aty ambony angamba dia mila tsy ho hita mihitsy raha oarina amin'ny abean'ny goliata zay le tantarana zavatra tranga moa ary rehefa miresaka hoe davida sy goliata de tsy maintsy mandresy davida teny zavatra ronga manao resaka momba ny davida ity zao pastera voalohany de zao davida nanana fanajana loatra an'andriamanitra zao ny teniny pastera zao ny teniny hoe andiny fa 10 andiny fa 9 Samoela voalohany toko 7 andiny fa 9 de zao ny teny davida ary hoy davida tamin'ny olona teo anilany ahoana sy ahoana nke no atao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafatondro mason'ny Israely fa zinona moa io Filistina tsy mifora io no dia iaika ny miaramila an'andriamanitra velona eo le fatokiny davida an'andriamanitra pastera ny teniny zao ny teniny hoe zinona moa io Filistina tsy mifora io zinona tika zay hoe tsinotsinona io ranga maivana loatra io no iaika ny miaramila an'andriamanitra velona davida dia amin'ny teny vahiny moa zany nanana respect teny anglisy hoe respect nilay fifanekena andriamanitra dia nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely ary ny fanekena nataon'andriamanitra dia hoe nanomboka tany an'i Abrahama ho forana ny lehilahy rehetra taranaky Abrahama ary ny dikan'izay famorana zay dia fifanekena ataon'andriamanitra sy olombelona hoe andriamanitra no iay andriamanitra no iady andriamanitra no ikarakara andriamanitra no hitantana ny vahoakany zay zany no andraikitr'andriamanitra akoatrany hoe mitana azy miaro anazy ampalehibe ny anarany dia misy andraikitra zay tazomin'andriamanitra ao anatiny zay fifanekena zay ary davida dia nalala loatra n'izay fifanekena zay hoe ao anatin'le famorana no misy ny fifanekena amin'andriamanitra sy ny taranaky i Abrahama satria ny olona zay manao fanekena amin'andriamanitra dia tsy mety resy mihitsy zay zany ny zavatra fantatra davida hoe ny olona manao fanekena amin'andriamanitra tsy mety resy mihitsy nizaniza miady aminy eo ary zay mahatonga anazy hoe zinona moa io fotina tsy mifora io tika zay io lehilahy io tsy manana fanekena amin'andriamanitra io lehilahy io tsy azo antoka ny ampandresy azy io lehilahy io raha mbola misy lehilahy kosa raha mbola misy lehilahy n'andriamanitra kosa zay nanao fanekena tamin'andriamanitra dia tsy ho resiny io lehilahy io mihitsy nanana respect nanana hoe fatokina lalina fanajana zay fanekena tamin'andriamanitra sy ny taranaky i Abrahama zay i davida ary zay fanekena zay dia zay fanajana fanekena zay dia hitan'andriamanitra zay ary rehefa hitan'andriamanitra zay hoe
lehilahy nametraka ny valeran'Andriamanitra tao anatin'ny fiarahamonina hoe misy Andriamanitra ny dikany de hoe tsika ne re olona manana Andriamanitra azo antoka zay zany tiany olazaina amin'ny olona mpiarahamonina aminy tsika ne ka manao fanekena tamin'Andriamanitra ary azo antoka ny fanompotsika azo antoka Andriamanitra zay namea antsika nyty tany Kanana ity eo nitondra antsika avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny alala Mosesy sy Arona tamin'ny alalan'ny Josoa azo antoka ny fitantanany io Andriamanitra io fa tsy maintsy mpandresitsika ka nahoana tsika no atahotra ny ty lehilahy tsy miforo ty zany fahatokiana zany tao amin'ny Davida inona dikan'izay am'izao fotoana zao ny dikan'izay am'izao fotoana zao raha amintsika miaina zao de zao Andriamanitra no fanekena antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanahy masina rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy masina de afaka manome respect an'izay fanahy masina zay no manaja matoky ary metetra amin'ny fanahy masina hoe raha misy olona manana ny fanahy masina pasteur de tsy afaka ny horesy mihitsy zany olona zany tsy afaka ny potika mihitsy zany olona zany ary na mandalo olana ary zany olona zany de tsy maintsy tafavoaka zany olona zany raha tena mifanahy masin'Andriamanitra ary manaiky ny fanahy masina io marina ny olona anankiray na lehilahy izy na vehivavy na ankizy na tanora ninona toerana misy anazy na ao anatin'ny toerana manahoana izy na ao anatin'ny toerana manahoana ka ao anatin'ny fanahy masina vita fanekena tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina zany olona zany za pasteur sako miteny fa tsy ho resy mihitsy zany olona zany na izany izy fanandrana zany olona zany de le potika sy ravo zany olona zany satria Andriamanitra manao fanekena am'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny fanahy masina ka ny olona zay manana fanahy masina de azo antoka fa tsy resy mihitsy ary zavatra andrangana teto pasteur Davida dia nametraka fanajana zay fanekena tamin'Andriamanitra zay ary de mazava ho azy ny toindra tara ve pasteur fa resy Goliata resy ary resy tena resy tao anaty mbaraka tanteraka mihitsy Goliata Goliata zay tandidiny Satana de resy Goliata ny resy fa Davida ny resy Goliata ny lavo fa Davida ny joro Goliata ny tapadoha ary Davida ny anapaka ny lohany ny olona anankiray zay manana ny fanahy masina de ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe any amin'ny Apocalypse 4:20 manao hoe resy ny devoly ary tsy misy fitoerana ho anazy tsony tany an-danitra ary de nazera tamin'ny tany ny devoly ny olona manana ny fanahy masina dia afaka mandresa ny devoly ihany koa izy ary roany ala teo amin'ny fiainana ny devoly ary tsy misy fitoerana ho anazy tsisy fitoerana ho an'ny devoly tsony na amin'ny ara-bolany na amin'ny fahasalamany na ny amin'ny asa fivelomany na ao atokantranony na ny amin'ny zavatra ataony ny olona anankiray rehefa ao anatin'ny fanahy masina de tsy maintsy resy ny devoly no resy fa ianao zay manana fanahy masina ny mpandresy ny devoly no mandady amin'ny tany fa ianao zay manana fanahy masina no mijoro ny devoly no afa-baraka fa ianao zay manana fanahy masina no membonatra raha tena ao anatinao marina fanahy masina ataovy azo antoka hoe manana fanahy masina marina ianao ataovy azo antoka hoe tena ao anatinao marina fanahy masina rehefa mivavaka ianao rehefa manompo an'Andriamanitra ianao aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao na de ainao ary le zavatra na de tsotra aminao raha ny zavatra anankiray ary na sarotra aminao koa raha ny zavatra anankiray de zao aza metetra amin'ny herin'ny tenanao mekina amin'ny fanahy masina Davida de niankina tanteraka tamin'le fanekena nataony tamin'Andriamanitra azo ny antoka hoe tsy miady rery izy eo fa miaraka amin'io Andriamanitra ary raha tena ao anatinao fanahy masina ninona zavatra alalovanao am'izao fotoana zao de mampahiranao raha lasana bafy tsy maintsy voaka mpandresy ianao tsy ho afa-baraka zany ianao tsy mianatra zany ianao tsy potika zany ianao tsy ravo zany ianao fa teneny ho tenin'Andriamanitra hoe Jesosy io afaka miteny manao confession de foi ohatra zany ianao ny fiovan'ny kristiana manko pasteur araka ny naverimberitsika teto dia ho an'ny olona mahasahy miteny afaka miteny ianao manoloana ny problème anao zay ohatra ny tanidiny Goliata hoe ity problème zay ohatra nan'olona trosa ianao de azonao tenenina mihitsy satria problème manatsofina Andriamanitra Jesosy ohatra de nandidiny ranomasina ny rivotra sy ny onjan-dranomasina teo ambony lakana hoe tamin'izay fotoana zay rehefa niaraka tamin'ny apôstôly hoe rehefa nisamboara avarabe ny ranomasina de nifofofo be ny rivotra ny cyclone tamin'izay fotoana zay de niteny Jesosy manao hoe ranomasina mitonia rivotra mitsara zany hoe manana matoa zany izy afaka mienony feon'Andriamanitra de manatsofina io problème anao koa afaka mieno anao io manatsofina io de afaka manao confession de foi ianao hoe ianao ndray trosa ara-bola tsy afaka ny anapotika zany ianao fa tsy maintsy resy ianao tsy maintsy mandady amin'ny tany ianao tsy maintsy afa-baraka ianao fa za kosa tsy maintsy mpandresy adhesion voninahitran'Andriamanitra ary tsy trosa ara-bola ihany fa ohatra marary ianao de afaka tonga de miteny manao hoe ianao re aretina
tsy maintsy resy ianao satria niaika miaramila an'andriamanitra velona atao anatiko nyfanahy masina za tempolo ny fanahy masina noho zany tsisy aretina afaka mijanona atao ampoko a za de salama tsara matanjaka tsara sitrana fenao kosa rearetina miala ianao a ary tsy fitrerana manao tsony ato afaka manao confession de foi tahaka ny any davida tena davida tena nanao confession de foi le zavatra ninony davida dia nambarany apabe maso ary dia noamarin'andriamanitra pasteur fa tena marina zay confession de foi fa nikemponona zay nataony davida zay a ary dia nandresy izy a ary dia niseho nyvoninahitr'andriamanitra pasteur zany hoe eo amin'ny teny alokon'ny baba dia mety hiteraka faharesena na miteraka fandresena pasteur alvarez ary zay natonga ny davida ny teny araka nylazaina teo hoe fiza moa ty lehilahy tsy mifory ty no miaika ny miaramila n'andriamanitra velona davida ihany koa nanakona ny tenany nitakola ny tenany a zereo tsara izy tsy ny teny manao hoe iza moa zany olona tsy mifory zany no mba miseho anindrinindry any davida eto fa nisorony mihitsy le maha davida azy le maha izao azy fa napetrany tsara mihitsy hoe miaramila n'andriamanitra velona dikan'izay le hoe miaramila n'andriamanitra velona dia tsy hiraka avy aty ambanin'ny tany tsy fanjakana ny naniraka azy fa ny convention céleste no naniraka azy pasteur mba tena hoe hamona ny goliata tamin'izany fotoana zany dia lasa ohatrany hoe lasa tafitry ny lanitra zany davida teto fa tsy tafitry ny zanak'israely tsotra ary zay no nampiavaka azy saoly satria saoly dia miaramila n'israely ny miaramila n'israely dia miaramila n'israely fa i davida nametraka ny tenany mihitsy hoe tena tafitry ny lanitra tamin'izany fotoana zany ary dia hitanao fa tafitry ny lanitra zany ohatran'ny mikael andrian-dehibe ozy ny tenin'andriamanitra rehefa niady tamin'ilay dragona dia volo satana dia tsy nisy fitoerana ho any satana tany an-danitra fa tsy maintsy resy izy no io miaramila n'andriamanitra velona io zay zavatra mitranga zay fa anisan'ny ataoko hoe hery lehibe ho any davida ihany koa ny fijoroana vavolombelona zay nataony ozy izy eo amin'ny andiny fefatra ambitelopolo pasteur ozy izy manao hoe fa hoy davida tamin'ny saoly ny mpanomponao ny andro ny ondro ny rainy ary nisy liona sy bera tonga tao ka nalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry dia nanenjika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambavany lay zanak'ondry ary noho ny andramatra azy dia no azoniko tamin'ny somony ary nasiko ka matiko ny liona sy ny bera samy novonohy ny mpanomponao ary filistina tsy miforio dia tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaika ny miaramila n'andriamanitra velona ary hoy koa davida jereo tsara le teny davida any pasteur jehovah zay namonjy ahy tamin'ny tanany liona sy ny bera izy namonjy ahy amin'ny tanany filistina io dia hoy saoly tamin'ny davida mandehana ary ombanao ane jehovah jereo tsara le izy pasteur mbola notakonany foana le maha davida azy fa fijoroana vavolombelona ny entiny teo ozy izy manao hoe mpanomponao ny andro ny ondro ny ray aman-dreniny dia nisy liona sy bera tonga avy any mba haka n'le zanak'ondry zany liona sy bera zany pasteur angamba toko fa raha ny akamaroany olona na dia to hoe tsy nahita zany vantana azy efa mba nahita ihany na tamin'ireny documentaire maro isan-karazany reny a dia fantatsika fa ny liona zany no anisan'ny mpanjakan'ny biby zany ary tsy misy biby zay tsy resin'izany pasteur mba nahita ihany any tony le buffle tony le buffalo fa manao andihany maro fa tena tandrony be fotsiny fa tsy ampy an'ilay liona mihitsy iny ty le avo be ty le girafe le manitsaka amin'ny tongony be iny rehefa tena ny azo ny tongony mba fitaovam-piadiana fa matandry zalahy ihany pasteur zany hoe tsy nisy biby mihitsy maharesy ny liona mitovitovy an'izay koa ny bera le bera koa zany anisan'ny biby matanjaka be ihany koa izy a any amin'ny tany mangatsika moa tena misy azy io fa isarotra ihany koa zany mandresy azy kanefa dia izao ny fanehitra tamin'io davida na tonga ny davida ny fanehitra tamin'io a dia izy niandry an'le ondron-drainy dia jereo tsara pasteur fa i davida tsy any amin'le iady amin'le liona loatra ny tena namaka azy fa fahasarotam-piaro tamin'le andraikitra zana metrahany ray aman-dreniny azy hoe ahoana za olona mahatoky a za olona tena dadako nahatoky anahy
ka ahoana moa no avelako hovonoany leona sy mibera ny ondrondraiko fa tsy manaka an'izany a de vokatra le fahasarotam-piaro am'le andraikitra zay no nahatonga an davida namona an'le loana sy bera ary nomban'andriamanitra izy tam'izany andraikin'izany pasteur alvarez zany ndiavana de lesona angezabe io le mbola zany tenin'andriamanitra hoe zay mahatoky amin'ny kely no tendren'andriamanitra ho mpanapaka amin'ny be zany hoe eo amin'ny andraikitra zay nomen'andriamanitra anao ohatra hoe anatin'ny trano fiangonana ianao de mpitandrina ianao tena mpitandrina ondro mihitsy zany hoe mpitandrina ny ondron'andriamanitra de tokony ho mahatoky tena mahatoky hoe atao aizy reto vahoaka an'andriamanitra reto hoentina ho aizy reto vahoaka an'andriamanitra reto fa raha tena manana fahasarotam-piaro ny fanandry olondreo ny mpiandro ondry anankiray ny mpanompon'andriamanitra anankiray de tsy maintsy ho akaran'andriamanitra eo amin'ny toerana lehibe izy andre paster andray androany ary na hoe eo amin'ny talenta na ny fanomezam-pahasoavana zay nomen'andriamanitra atsika de tena tsy ho amaivaninao zany fanomezam-pahasoavana zany fa ho ampiasainao am'izay tokony ilana azy de ino ny lalana hitahin'andriamanitra atsika za paster gaga andre mandeha nahita mpirara-pilazantsara anankiray vahiny izy io tato afrika tsy mitato de ny zavatra nahavariana nanome cadeau tsy haiko naroplanina moa zay na hélicoptère ho ana pasteur anankiray de inao izy anao natonga azy nameany io natonga azy nameany io a de io hira fiderana io nitahin'andriamanitra azy io hira fiderana io nitahin'andriamanitra azy ary izy tsy de hoe mitady vola amin'ny alalan'nyhira fiderana loatra tsy mitady vola amin'ny alalan'nyhira fiderana fa tena nataony ary ny hirany de malaza manerana an'izao tontolo zao na montsy fanan'olona maro ny hira fiderana nataony de lasa tena mba tsy teny anako hoe manana vola amina milliard d'euros izy de centaine de millions d'euros ny volananany zany mpanakanto zany mpanakanto ara-pilazany tsara ny resako eto fa lasa tena tahin'andriamanitra satria mahatoky am'lay andraikitra zay nomen'andriamanitra azy ka ny plasy zay nametran'andriamanitra atsika tsy misy hoe lehibe sy kely misy fotsiny mpitoro teny ohatr' zao misy mety hoe andraikitra hafa fa ny marina eo anatrehan'andriamanitra zany a rehefa azontsika ka mahatoky tsika amin'io andraikitra io de tahin'andriamanitra ary zany no lalana anankiray nampisandratra ny davida satria rehefa hiady tamin'ny goliaty izy de ny fijoroana vavolombelona nentiny nandresy lahatra tamin'ny saoly hoe za zao ny za hitanao zao ny andro ny ondro ny papaka ao tany atsaha de nangalariny liona sy mibera ny ondry tsy namelako raha tsy matoko reny ka zinona moa ilelah io filistena tsy miforivo ataoko tahaka ny anankiray am'ireny ozy davida zany zany de fandresen-dahatra ngezabe sady pasteur zany hoe ny mpanompon'andriamanitra anankiray zany vonina andresy isanandro ny mpanompon'andriamanitra zay andresy ny ady mbola ao atreny de ireo mpanompon'andriamanitra efa nahita expérience hoe ohatr' zao ny ady teo aloha tia ny ady teo aloha tia ny ady teo aloha fa ny mpanompon'andriamanitra tsy mba nandalo ady za tena mahita mihitsy pasteur raha misy mpitory filazantsara anankiray ohatra tsy mba nandalo ady de mora reraka reny mpitory filazantsara reny mora midofotra reny raha vo sendra ady eo alohaloha ao samy hafa mihitsy ny hoe mpitory filazantsara anankiray nianatra tao anatina tsifosina tao anatina fanenjehana mafy tao anatina fantrana lalina tao anatina ady mafy mihitsy ny angana sy ny hoe mpitory filazantsara anankiray tonga de napetraka fotsiny eo amin'ny toeram-boninahiny be tsy mitovy reo pasteur tsy mitovy reo engany hoe samy aomby fa tsy hity zany akory tsy midika hoe ninona ny anganao de tsy tokony aomby fa engany hoe samy aomby fa hatram'izao aloha zany nitana de atao anaty baiboly azy de re olona nandalo tao anatin'ny ady nandalo tao anatin'ny fizatoetra nandalo tao anatin'ny tsifosina sy tao anatin'ny ady mangotragotraka reny olonreny a reny zany tena hitako hoe asongadin'andriamanitra reny pasteur alvarez ty aorina zay zavatra anankiray fa ny zavatra anankiray faharoa pasteur zay tena ny everiko hoe andraisantsika lesona angezabe de eto am'le andiny ny voavalam-pitelopolo de eo zany soratra masina ary saoly nampiakanjo any davida ny akanjo fiadiny ary nanisy fiarovan-dovarahana tamin'ny lohany sy ny ampiakanjo azy akanjo fiarovatratra ary davida nameny sabany tamin'ny akanjo fiadiny de nanandrana andeha fa tsy mbola nahazatra azy zany ka hoy izy tamin'ny saoly tsy afa mandeha amin'reto aho fa tsy mbola nahazatra ary de nesorony davida zany dia nitondra ny teniteny an-tanana izy sady nifidy vaty kilonjy 5 tao amin'ny losandrika ka nataony tao anaty kitapo fitondran'ny mpiandrondry zay teny aminy ary natsamitadiny de teny an-tanany de nanatona lay filistina izy ary lay filistina nandrosona nanatona any davida sady teo alohany lay lehilahy mitondra pinga lehibe i saoly mpanjaka indray ny resaka eto
rehefa iaingy davida hiady tamin'ilay filistina dia hozy saoly hoe avy anao manao an'retako anjoko reto dia nomena an'ilay akanjo fiadiany saoly izy zany a dia nomena fiarovan-dovarahana dia nomena sabatry saoly dia nomena ny kirarony saoly dia nomena ny patalohany saoly dia ny short saoly dia ny solomasony saoly nanaovany dia saoly mihitsy zany davida teo saoly fa tsisy nalalana azy davida mihitsy fa saoly mihitsy teny saoly izy paster satria ny fitafiany saoly nanaovany ny fotom-pisainany fotsiny na davida azy sisy fa ny mpitazana taty ivelany zany dia nahalala fa i saoly io zao anefany vao nanao an'lay fitafiany saoly izy tonga dia fantany hoe ho resy izy fotsiny tsy te hiteny any saoly mibantana hoe resy tsika raha vao anao fitafianao a satria saoly tsisy fahasoavana tsisy ositra olona be tahotra olona efa nilan'ny fanan'andriamanitra zay ny toetrany saoly ratsy toetry saoly mpandika ny didin'andriamanitra dia ozy davida manao hoe esory reto fitafianao reto aloha iasorony reto fa tsy haiko mandeha amin'reto fitafianao reto tsy naharatsiny mola izy fa tsy haiko ozy mandeha amin'reto satria za mbola tsy mitafy otrotony mihitsy nefa fantany mihitsy hoe raha vao mitafy ny fitafiany saoly zany tsy maintsy resy dia naleony zany pastera nitafy an'ilay ositr'andriamanitra mivantana satria efa nosorany Samoela izy lay efa nianarantsika teto le hoe onction royale efa tao aminy efa tsy tao amin'ny saoly tsony le ositra mampanjaka fa efa niverina tany amin'ny Samoela dia efa nomenany davida indray dia nitafy an'iny ositra iny izy iny ny fitafiana tsara andriamanitra mihitsy zany no tafiany davida dia nesorona le fitafiany saoly zany nieritreritra manao hoe tena voninahitra ho aty satria ny fitafiako mihitsy nanaovana abe dehibe ny olona mitafy ny fitafiany saoly ary zay mahatonga anazy resy misy mpanompon'andriamanitra maro be mitafy ny fitafiany saoly misy kristianina be dehibe mitafy ny fitafiany saoly io dia zao tsy afa mandeha inona moa le fitafiany saoly le fitafiany saoly eny pastera dia hoe zato no mivavaka za zao iringiriny ny any aminareo very ny ary tsy mana ratsy ny hafa fotsiny ny anay ihany ny tena izy reny fitafiany saoly daholo reny hoe tena tsy mahita tsy mahalala biby afa-tsy ny saoana zay ihany dia lasa mitafy an'le fitafiany saoly le olona zany eritreretinao re paster atao anatin'ny baiboly dia ozy ny tenin'andriamanitra galatiana 3:7 fa na iza ianareo no natao batisy ho amin'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy ao amin'ny filazantsara Matthieu 3:7 manoko eo amin'ny 5 dia zao nisy olona be dehibe nanatona ny jaona natao batisy dia nitenen'ny jaona manao hoe mamoaza vo mendrika ny fibebahana asan'ny apôstôly 2:7 inona nataonay raha laozy ny olona rehefa nitory teny petera dia ozy petera mibeba ianareo ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny eloko ina moa tiako hotratrarina ao anatin'le izy ilay batisa raha le baiboly nijerena takonantsika mihitsy zany le hoe fitafiny ianana hoe zao ny fotom-pampianarana fiangonanay fa ny raha atao anatin'ny baiboly dia ny olon-dehibe no atao batisa ny olona mpanotaka ny bebaka no natao batisa zany nidika an'le teny hoe mibeba aza vao tsara mihitsy sainao ho anao zay mijery an'ity fandaranyity tsisy resaka fanaratsiana mihitsy eto na hoe milaza ny fotokevitra na izao fa aza atao enti-pora ohatra hoe tsy mitovy amin'ny fomba fijeranao fa zay mihitsy hoe ny ato anatin'ny baibolytsika na baiboly katolika na protestanta na adventiste na témoin de Jéhovah na Jesosy mamonjy ny baiboly eo ampelantananao na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny grika na amin'ny teny espaniola na hebreo fototra dia zao ny ao anatiny ny olona atao batisa dia ny olona lehibe pasteur mpanotany bebaka zany hoe tsisy idirany zazakely amin'ny batisa mihitsy zany tsisy idirany zazakely amin'ny batisa zany hoe raha ohatra zany misy olona anankiray mitafy an'i Kristy ozy le galatiana 3:7 teo dia ny olona vita batisa ary ny olona mitafy an'i Kristy no mandova ny fiainana mandrakizay izay minisy atao batisa no ovonjena fa zay tsy mety mino no elohany ka le fitafiany saoly zany pastera dia ohatrany hoe zao ihany ny anay zao ny anay zay ndray tsy azahodinkodina amin'izany tsy azo sasana amin'izany lohanay nefa le izy nefa tsy voasoratra atao anatin'ny baiboly intsony zay le mitafy ny fitafiany saoly hoe zao ihany ny anay
hitanao zao raha ohatra hoe atao anatin'ny baiboly zao misy tenin'andriamanitra be lehibe ato hoe mitiafa tanana ary firenena rehetra salamy fafita amby efapolo mitiafa tanana miderahan'andriamanitra amin'ny amponga tapaka sy ny dia azo atao tsara zany mandio an'ny tompo azo atao no mitea tanana azo atao no mifaly amin'ny instrument gitara clave sy ny sisa ny sisa ny ireo karazana zava-maneno maro reny azo atao no midera ny tompo am'ireny dia misy vanim-potoana nefa tsika nitezaina hoe tsy azo atao rehefa ao am-piangonana dia tsy mety tsika fa manao ohatr' zao raha vo métier mahery eo fa tonga dia tsy mety nefa tena tokony azo atao mihitsy zany ny fifaliana mantsy pasteur Alvarez avy any an-danitra izy io midina dia mipetraka aty anatin'ny fotsika ary avy ao anatsika no mivoaka ny fifaliana ny eto amin'izao tontolo zao mitady fifaliana avy ety ivelany mitsikakakaka sy mimeme mivanitinitika dia ampidirina ny fifaliana dia mandalo vetivety fa ny fifaliana sy ny fiadanana zany avy any an-danitra dia nidina ato anaty nraisina tamin'ny alalan'i Jesosy dia mivoaka ka rehefa mifaly am'deran'ny tompo dia mandiha amin'izay fotoana zay mitehaka am'deran'andriamanitra tsisy idiran'ny saoly mihitsy zay zavatra zay fa le fitafian'ny saoly zany dia le hoe zao ny dogmanay zao ny doctrine anay zao ny aminay reny rehetrarehetra manao fitafian'ny saoly reny zany a dia za miteny aminao pasteur ozy tavita manao aloha isotro ty aloha isokro fitafian'ny saoly ozy tavita nanakona tanteraka ny esorony tanteraka le fitafiana dia nitafy an'le fitafian'ny Kristy izy dia ny fandresena ho an'ny Davida teto tsy voninahitra ho an'ny Davida fa fandresena ho an'ny zanak'Israely manontolo zay le zavatra mitranga pasteur Alvarez ka le tiako resana zany hoe raray mantsy misy olona tokony atao batisa izy pasteur tokony han'olo tena ho amin'ny batisa nefa ao amin'le fiangonana misy azy tsy possible anaovana batisa satria zay le teneniko anao mitafy ny fitafian'ny saoly dia nefa tena antoko ny famonjena le izy tena lalam-pamonjena le izy za tsy miteny anao hoe makanisa ty ataoko batisa fa be dehibe ny fiangonana manao batisa dia mandanana am'izay maresy lahatra anao fa antoko ny famonjena tena antoko ny famonjena io tsisy idiran'le hoe aza mifanaratsy fa samy ho any an-danitra samy kristianina zany eny mavoanareo kristianina mifanaratsy tsy misy mifanaratsy zany ny filazana marina tompoko ny filazana marina ohatra hoe miakavy anao ohatra zao hoe tokony ho any amin'ny akavy ny lalanao nefa ianao miakavanana dia tenenina hoe ary akavy ary ny lalana fa tsy miakavanana dia aza mifanaratsiratsy fa za ikavanana ihany dia diso zao zay pasteur fa tsy maintsy atoro le olona any amin'ny akavy ny lalana ohatran'izany le izy ohatra hoe misy olona anankiray raha ho akery amin'ny parkazy ery andotam-penaka izy dia hoe aizany makany Tomasina dia hoe endany eny andotam-penaka tsisy aty andotam-penaka fa any ambodivona any ambodivona zaranga eto andotam-penaka ihany fa za mana fanaratsiratsy ohatran'io taxi rehefa taxi brosy dia taxi brosy fa mitovy daholo efa sprinter dia sprinter efa spirinter io dia zay efa spirinter misy porte bagage io dia zay dia lasa ohatran'izay le ery ambodivona ianao raha manenta matavy fa tsy manaratsy zany fa milaza marina pasteur dia ohatran'izay le zavatra tiantsika resana hoe misy vanim-potoana tena rarotiny fotoana hoe aza miandro ho adiny roa lohan'ny alanaina vao hoe ndanatsozan'izay pasteur anao batisa fa eo vao resy lahatra fa tara loatra ianao izy le fitenenana pasteur Alvarez maky tenin'andriamanitra ray nefa aloha zay dia resaka kely mba tsindro kely zay teny pasteur zay le hoe ray Davida tokoa re no nanao ny akanjon'ny saoly dia araka ny tenoohatra misolomasony ny akanjony saoly moa hitatsika fa lava be hatra misorony miakatra mivoaka rehetra dia fa mety ndeo alana saratsaina iny zany Davida fa nanao ny akanjon'ny saoly sy ny satroko saoly sy ny solomasony dia mety hotorana ihany Goliata raha nahita anazy ohatra iny nanaovana fa mety tsy torany ihany fa mety torany hoe izy akoa ty olona adaladala ty mety torany izy tamin'ny fotoana iny raha ny akanjon'ny saoly no nanaovany fa amaky ny andininy fahaenina amby folo pasteur zao vaky ny andininy fahaenina amby folo hoe Samoela voalohany toko fahafito amby folo andininy fahaenina amby folo zao vakiny hoe ary ilay Filistina nanatona malaitsy hariva ka niseho 70 andro izy no niseho amaraparantsika dia zao zavatra hitranga mety angamy ianao amin'izao fotoana zao mety mpanompon'Andriamanitra ianao kristiana ianao ary mahita ny hafa tain'Andriamanitra ianao mahita ny hafa feny fahasoavana ianao dia manontany tena hoe za ty ngamba tsy mba tain'Andriamanitra mihitsy angamba za ty angamba hoe tsy mba natao amin'izany fahasoavana zany ngamba fa dia ahoana ary ny hafa manompo an'Andriamanitra dia tain'Andriamanitra miseho ny voninahitr'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra nefa ianao kristianina
fa mbola tsy mahatsapa fitahin'andriamanitra ianao am'izao fotoana zao, mbola tsy mahatsapa fahasoavan'andriamanitra ianao am'izao fotoana zao. De zao zavatra misy raha lasanabavy hoe tsy tara loatra Davida, ka ianao a misy fotoana voatenin'andriamanitra ho anao, tsy tara loatra ianao. Any amin'ny faha-efapolo andro ny Davida vao tonga. Raha miresaka baolina kitra zany de hoe efa any amin'le 10 minitra tsiravana sisa, mbola tsisy nafaty baolina ny an-danitsy ny ankilany a, fa zay vao mety nampidirina ianao, fa tsy tara ianao tsy tara ianao a, fa mbola misy fotoanan'andriamanitra tsara indrindra. Zay ngamba pasteur fa aza matahotra nefa mba handray fitahina iankoinao ary tonga amin'ny fotoananao a am'izao fotoana zao. Ivavaka tsika ary a pasteur isaotran'ny tompo ano zay tenin'andriamanitra izay, satria efa tapitra ny fotoana tsika fa mamehy signaly moa ny teknisiana mba matiaty hoe tapitra ny fotoana de ivavaka tsika am'izao fotoana zao ndao ary. Raha eo dia misaotranao zay noho ny amin'ny tantaran'ny Davida sy Goliata, tantara feny fahagagana teo amin'ny Davida dia niainana zany atao hoe supernaturel, tontolo tsy takatry ny saina, satria dia tsy mifanentana raha maha-olombelona no jerevana dia tsy mifanentana Davida sy Goliata, nefa rehefa Andriamanitra miasa tsisy masakana. Tompo aoko tanteraka amin'ny fiainanay zany tantaran'ny Davida zany hoe ny fahavalo rehetra eo alohanay dia tsy maintsy resy a, ary izay ny voka-pandresy, satria Davida efa maty, fa vitany aminy a, ary soratra masina dia mitoetra, ary izay no ambaran'ny soratra masina am'izao fotoana zao. Dia amarino aminay a zany fandresena goavana izany. Tao matiky ny fandresena Goliata tompo nanomboka ny seho a am'izay ny tena hoe iza marina moa Davida ary nasanatra izy. Aoriana zao fotoana zao koa tompo a dia isy sy fahasoavana iseho aminay a, ary dia ho hitan'ny olona manodidina anay ny fahasoavanao a zay mipotra mamirapiratra ety am-panomponao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mifarana fotoana antsika ho amin'ny rapitso indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoka. Veloma tompoka. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo, Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amaliana ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompo.